Salama daholo androany isika dia andao arahiresaka no vao malaza amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa ny firotsanako fidiny sy tena solony haiko sy Tinika Roberto any amin'ny faritry ny Toliarany izay tena hafana dia hafana moa ny ady eo amin'izay toerana mahasombam-bahoaka izay raha toa ka izy roa lahy reto no mifaninana ao amin'ny toerana anankiray ao Toliara ao. Fa milohan'izay dia azo adino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra no avantsika vidéo manaraka eo. Azo adino ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sesy tomatota gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampelely isika fa avy hatrany dia vavany ndao ary. Na izy teny na Tinika Roberto dia samy manana ny mahizy azy raha resaka politika no asiana resaka ary isany samy hita fa mamiratra amin'izay resaka politika zay izy roa lahy reto. Izy teny moa dia olona efa niaina tao anatin'ny fijaliana sy efa zatra nanampy ny vahoaka madinika indrindra fa efa nitondra andraikitra maro raha ho an'ny mpiarabilina aminy tany amin'iny faritry ny Toliara iny izany. Teo ihany koa amin'ny mahazidoka azy ary maha tompon-daka amin'izay zidoka azy zay tamin'izany androny. Tsy vitan'izany fa sady solombavambahoaka ny tenany no filohampitarika an'izany fédération zidoka izany taty Afrika. Rehefa solombavambahoaka tao anatin'ny taona maromaro izy tany amin'ny faritry ny Toliara any dia hita fa tena nanao ny asany ary hita taratra fa mbola mankaty azy izany vahoaka ny Toliara izany. Faraparanteo dia niarahana hita fa nirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena izy teny handrena solony haiko tamin'iny fifidianana izay nitontosaina vao tsy ela iny. Fa io moa zany ny eritreritra dia tsy voatery zay no marina amin'ny fiainana fa fomban'olombelona no mamisavisa sy mieritreritra ary ihany koa manana nofinofy fa tsy voatery ho tanteraka daholo izay rehetra nofinofisina izay. Na dia eo aza izay dia tsy natao ahakivy ary tsy natao ahaketraka mihitsiny na dia tsy tanteraka izay nofinofy amin'ny tiana hatongavana izay. Niarahana halala ary niarahana hita fa rehefa nivoaka ny voka-pifidianana dia tsy lany filoham-pirenena moa sy tena solony haiko fa larana faharoa izy tamin'izany ary azo lazaina fa ny fanalavitra ny salanisa teo aminy sy Andriamatoa Andry Rajoelina izay lany premier tour de vita. Tsy nakivy sy tena nefa izany amin'ny resaka politika izay hita taratra fa efa tena ao anatin'ny rano sy teny mihitsy izay fanaovana politika izay. Ka indro ary fa nanapa-kevitra ny tena ny hirotsaka ao solombavambahoaka any Toliara indray amin'ity taona ity. Ka noho izany dia maro ireo vahoaka ny Toliara miandrandra ny firotsako fidiny sy teny izay amin'ity fifidianana solombavambahoaka amin'ity taona ity. Fa isantanin'izay araka ny vaovao voaray dia nirotsaka any Toliara ihany koa Tinika Roberto izay azo lazaina fa afaka mifaninana tsara amin'ny Andriamatoa sy teny handrena solony haiko raha eo amin'ny lafiny firotsako fidina solombavambahoaka izay. Satria Tinika Roberto dia efa solombavambahoaka tany amin'iny farifaritra atsimotsimon'ny Nosy iny efa nahavita mandat 5 taona be izao talohany nahalasa ministra azy ary isany nitanandraikitra lehibe raha Tinika Roberto ho an'i Madagasikara. Tsy vitany efa ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora izy mbola ministry ny fitaterana anabakabaka ihany koa. Faranteo dia nifindra toerana ary niala amin'ny maha-ministra azy zay izy ary niasa ny solotena any Madagasikara tany ampitan-dranomasina tany. Araka izany ara dia hita fa tena olona manana ny mahizy azy raha Tinika Roberto ary ampitraka efa tsara amin'izay resaka politika sy adidy amanandraikitra izay mankadiry ny sahaniny zay. Ka eto ara ny mpanara-baovao dia efa mamisavisa sahady fa tena mety hafana ny toedraha raha misy any Toliara any amin'izy roa lahy reto satria izy teny moa dia amin'ny antoko amin'ny mahasiteny azy izay loko mavomavo. Eo ihany koa Tinika Roberto izay miaraka amin'ny volomboasary izany hoe miaradia amin'ny Andry Rajoelina. Ka izay indrindra no ahatonga ny fifaninanana izay ho isy amin'izy roa lahy reto tena hafana ary tena mety hiady ity fifaninanana izay misy amin'ny siteny sy Tinika Roberto ity. Tahaky ny mijery baolina ihany io mety ho raisiray ny lalao raha izao ny mitohy ho izy ireo mpanara-baovao. Fa io moa zany tsy maintsy misy foana ny mandresy ary tsy maintsy misy ny resy ka dia eo ampiandrasana an'izay valiny zay ny vahoaka ny Toliara ray manontolo amin'izao fotoana izao. Ka ny fantenena mipetraka ara dia ny hoe izy ary no mety ho lasa solombavambahoaka any Toliara any. Izy teny sa Tinika Roberto. Raha toa ka sanatria tsy lany izy teny amin'izay mahasolombavambahoaka azy zay
mety ahoana sy ahoana ny fiafarany carrière politique ny Andriamatoa sy teny satria rehefa avy nilatsaka filoham-pirenena tsy lany ka ilatsaka député indray ka mety ho lasa hafahafa ihany ny mandinika an'izany ho ireo mpanara-baovao. Fa itsy andaniny kosa raha toa ka lany soamantsara izy tena Ray Nasolo Niaiko dia iny fa hiverina ao Tsimbazaza-ndray ny tenany ary ho isan'ireo sombavambahoaka izay manao tsangatanana sy eo amin'ny fandaniana lalàna amin'ny fiarovana ny faritra misy azy avy izay. Fa raha ohatra kosa Itinika Roberto no lany soamantsara any amin'ny faritra Toliarany dia mety ahoraka indray ny fety ary arahana baly manjovy mihitsy izany satria raha mahita sy raha mahalala fa ny TGV dia azo lazaina fa antoko politika tena tia manao fety izay hatra zay nahafantarany be sy ny maro ireo TGV ireo amin'izay resaka politika sy firotsahako fidina izay. Ary mety samy ahoraka ny fampelezan-kevitra izay misy amin'ny Andriamatoa sy tena Ray Nasolo Niaiko sy Itinika Roberto izay satria samy olona manana ny mahizy azy ary azo lazaina fa samy mpanan-karena izy roa lahy reto ka ho mafy ny ady ary ho maro ireo vola izay tsy maintsy ho zarazaraina mandritra n'izay fampelezan-kevitra izay. Eo ihany koa ireo balina isan-karazany arahana artista kalaza toy ireny hitantsika matetika amin'ny fampelezan-kevitra ireny ka ireny zao tena mety ho hitantsika amin'iny faritra Tsimoninosy iny amin'ity fampelezan-kevitra indray mitoraka ity. Tsisy miala moa eo ary tsisy resy tsy miady izany. Ireo no resaka mandeha sy ny feon'ireo mpanara-baovao avy any amin'iny faritra Tsimoninosy iny amin'izao fotoana izao. Ary hiezaka aneho safidy moa ireo vahoaka any amin'ny faritry ny Toliara iny amin'ity fidianana indray mitoraka ity ka eo indrindra no mipametram-panontaniana amin'izao. Izy teny ve sa Itinika Roberto no mety ho lany amin'izay fifidianana izay sa ve mety ho olon-kafa mihitsy ankoatran'izy roa lahy reto no ho lany? Ny azo ambara dia samby zanaka mpanefy izy roa lahy reto ka tsy fampidera taimby ary samby olona manana an'izany hoe firehana ara-politika matanjaka izany raha amin'iny faritra Tsimoninosy iny izy roa lahy reto na izy teny zany na Itinika Roberto ary samy tsy azo atao ninina izy ireo raha amin'izay resaka politika izay satria samy mafy izany hoe samy kaka no hifanoditsy hoy ny fitenenana izay. Ka izay avy ety moatahoata gasy moa dia mirary soatrany ho an'ireo rehetra izay nirotsaka ho fidina sombavambahoaka izay mba ho lany soamantsara ary mba samby ahatanteraka an'izay nofinofiny izay. Raha toa ka samy nanofinofy daholy izy ireo ny ho lany amin'izay sombavambahoaka izay nefa ny indro kely dia tsy azo atao no mahalany sombavambahoaka anazy rehetra ireo fa tsy maintsy izay mahasalensa ambony ihany amin'izay sombavambahoaka izay. Ka eto izahay dia mankahery sahady ho an'ireo izay mety tsy ho lany amin'ity fifidianana ity. Izay ary Noela tomboko lasy tomboko vavy manasa antsika rehetra hanao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina reny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasa antsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levana amin'ny sisy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.